vavaka isaky tonga indray ny fotoana izay itenenanao sy ampaherezanao ananaranao ary amelomelomanao anay tompo amin'ny alala ny teninao avia miasa mahery amin'ny alala nytanainao masina mba tsy ho teny tahaka ny kabary fotsiny zany ary tsy ho relesinay tahaka ny feo rehetra zay eninay amin'izao tontolo zao fa ho sainsainay ho ataonay ho amponay tahaka ny vonafafy ao amin'ny tanin'ny lonaka ka mba hamoa avy zato eny amin'ny fiainanay akopanandro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Ny filazan'ny tsara araka ny Marka toko faraky ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny faraky ambin'ny folo no isy ny afatry ny tompo antsika amin'izao alahady ny sampandrofia izao. Mbola ho aminareo hatrany amin'ny tompo. Tanàna telo mampieritreritra. Zany no loahevitra izao afatry ny tenin'Andriamanitra ho antsika izao. Samy tantara ny amin'ny akaran'i Jesosy tao Jerosalema tamin'ny alahady ny sampandrofia voalohany avokoa ny filazantsara efatra. Ary mifameno ny zavatra ambaran'izy ireo. Mety misy tsy voalaza ny filazantsara anankiray fa voalaza ary mifameno reny dia lasa harena ho antsika atakaratsika izay zavaniseho marina ary zay evidalina finosiny ihany koa. Fantatry fa efa haitsika tsy enjery ny zavaniseho tamin'io alahady ny sampandrofia. Zay no mahatonga amin'ity ndray maka ity reto tanàna telo reto no mba hakana lesona dia Betfaga, Betania ary ny tendrombohitra Oliva izay samy voalaza ao amin'ny filazantsara avokoa amin'ity alahady ny sampandrofia. Betfaga, ny bet moa amin'ny teny Hebreo dia hoe trano, ny faga dia aviavy mangidy mihitsy izy eto. Zay zany ny dikany, trano aviavy mangidy. Nangidy satria efa tena akaiky ny fararano. Rehefa nandalo teo amin'ny toerana io Jesosy dia nahita fa tena mandrombona mahafinaritra mijery amin'ity aviavy. Ary izy efa noana teo dia nikasa ny akavo teo. Nahita izy sa tsy nahita? Tsy nahita izy tompoko. Nandisy fanantenana ny Jesosy Kristy ity aviavy ity. Dia nataony ahoana? Nataony Jesosy ahoana le aviavy rehefa tsy nisy voky? Nataony ahoana tenenareo moramora izy zany? Nozoniny. Mahazo nareo an-tsana moa zany hoe Jesosy manozona zava-maniry. Ary ny mpianatra rehefa avy niverina satria mbola niverina tao Betania rehefa tonga tao Jerosalema dia niverina tao Betania ny arivo. Dia hitan'ny mpianatra fa naninona le aviavy? Tena maina kina. Tsy mba hoe ny andro ny ampitsy fa iny andro ny any dia maina kina. Ary gaga ny mpianatra. Aza mba izao sy anao no hoe hozon'ny tompo satria nandisy fanantenana azy. Sotra ny afatra avy amin'izany. Ny alahady ny sampandrofia ijerevan'ny tompo amintsika inona ny fomba azo niraisina amintsika hatramin'izay. Raha amin'ny ara-panahy inona ny vokatra ara-panahy tokony ho hita aminao. Alahady ny sampandrofia fahafiry ity zao eto amin'ity fiangonana ity. Inona ny vokatra azo tsapain-tanana amin'ny lafin'ny fifankatiavana, amin'ny lafin'ny fitiavana manompo an'Andriamanitra, amin'ny lafin'ny fitiavana mpanompo an'Andriamanitra. Mila misainsaintsika tsy izany mijeranareo fa ny tompo. Inona ny vohy tamin'ny tompo amintsika amin'ity alahady ny sampandrofia ity? Izay sady fifidianana diakona rahateo. Olona mandalava ve rehefa tonga ny androm-pifidianana? Sa sady tsy manao no zay mba miezaka manao dia sy tomo no verina. Mandisy fanantenana ny tompo daholo zany. Manatrika antsika eto izy zao amin'ny alalan'ny fanahy masina. Samy manontany tena
amin'izao andro magneno ny tompo antsika izao hoe faly aminao ve ny tompo sady diso fanantenana ary zakanao ve zany ozon'ny tompo zany. Tanàna faharoa Betany trano-dranomaso. Raha misy mananarana an'iny areo zany dia misy resaka ranomaso zany. Rehefa niakatra tao Jerosalema tokoa Jesosy tsy maintsy mbola mandalo ireo tanàna anankitelo ireo fa somary efa avoavo ny ao Betany ka eo dia efa matazana ny Jerosalema. Saingy nalahelo ny tompo ary nangano andro satria nahoana na dia efa voalaza 500 taona milohan zao atanterahany zao aza iteny faminan'iny io. Vakeo ny Zakaria 7:7 amin'ny anaran'ny tompo mifalia indrindra ry Ziona zanakavavy Jerosalema ry Ziona manaova feo fifaliana ry Jerosalema zanakavavy. Indro ny mpanjakanao avo anao marina izy sady manam-pamonjena malemy fanahy sady mitangina biriky dia zana biriky tanora efa 500 taona mialoha. Ny faminanina ny amin'ny akaran'i Jesosy amboninahitra amin'ny mampanjaka ny mpanjaka eo. Raha io tokony ho fotoana lehibe fa mbola variana ny amin'ny zavatra hafa ny olona tao Jerosalema dia nangano ho amin'ny Jesosy natao hoe Betany koa ny anaran'ilay tanàna. Nangano ho amin'ny Jesosy satria ilay vahoaka izay fantany fa rehefa entin'ny hafanampo amin'ny fotoana anankiray dia anao hoe hosana hosana tsy zay lady ny sapan-trofia hosana hosana fa rehefa tonga ny zoma tsy mierina kory ny herinandro dia manao hoe omboy omboy. Efa tsenjo ny tompo mialoha fa na reto mpianatra zay efa mba nofany nandritry ny 3 taona ireto azy rehefa tonga amin'ny mafimafy kokoa dia hiafina tsy saisy vahoaka kory. Eny fa na dia le Petera mafana fo aza naninona nanday ny 3 mampangano ano amin'ny tompo daholo zany toe-javatra zany. Niverina tao amin'ny tanàna izy rehefa arivo mbola nanohy nanganonandro. Ry havana malala ny fivavahanao aty amin'ny mpiangonana tsy raharaha ifanaovanao amin'ny pastera akory ka hoe amin'ny pastera anao no mila valipity na amin'ny mpivavaka ianao no mila valipity fa raharaha ifanaovanao amin'Andriamanitra. Ny fanompona alehanao aty am-piangonana dia ifanompona amin'Andriamanitra fa tsy hoe jereo pastera fa zay efa manompo tsara eo tsara ny fanomponao faly aminao ny tompo ary mamaly fitianao izy azo antoko zany. Ratsy ny fanomponao sady malahelo ny tompo ary rehefa tonga ny fotoana hoe hafaneny izy dia sanatria tonga amin'ilay hoe manosona izy ka oka tsy fitiavana ivelany fotsiny fa araka ny didy lehibe. Rehefa tian'Andriamanitra anao dia tena tianao amin'ny fonao rehetra amin'ny sainao rehetra amin'ny herinao rehetra ary fanahinao rehetra. Tsy ho zavatra ivelam-belona jereo tsara raha mitenany zany hoe fo saina fanahy zany tsika any anatintsika any zany fa tsy hoe tsika sanatria ny famitan-keto dia eo mason'ny olona dia mba manomponompo tsara fa na ianao rery aza natao am-piangonana ka misy fanompona tokony ataonao ataovy amin'ny fonao sy ny sainao amin'ny fanahinao satria iza nanaovanao izany ny tompo nanaovanao izany fa tsy pastera na mpiara-mivavaka kosa. Aoka tsy hanao zay ampangano ano amin'ny Jesosy tompo zay. Tanàna fahatelo sady farany tendrombohitra Oliva hitantsika eo amin'ny 5 io. Tendrombohitra misy zavamaniry antsoina hoe olivier zay fanaovana menaka ary tena menaka sarobidy fantatrika tsara ngambo zany hoe huile d'olive zany fa tsy menaka tsotra ohatran'ny fampiasa andavanandro zany. Zany hoe raha atao miteny hafa dia zao tanàna ny fahavokarana. Zany hoe mifanandrify amin'ny tendrombohitra Oliva io moa zany le tanàna nahitana ilay fahavokarana satria nahoana
naniraka ny mpianatra Jesosy manao hoe makanesy nareo amin'ny rivoatra ria raha vao miditra ao nareo dia ahita zanabriky mifatotra zay tsy mbola nitangenan'olona vao io fa raha misy olona mantanareo maninona ny vahanareo io dia lazao aminy hoe misy raharahana lamin'ny tompo azy dia ho avelany hoentinareo izy miaraka amin'izay nandeha tokoa ny mpianatra nanino dia tena mifanarakaaraka izay lazainy Jesosy zany hoe fantatry Jesosy mialoha ny mpianatra amin'ny lasa malala fa misy olona tia azy ao misy olona mahafoy hatramin'ny fananany anompoana an'Andriamanitra ka na tsy mandeha makany ary Jesosy Andriamanitra hoe ena maso hoe ireo ny olona fa misy olona mijery dia aleo mba ambody anime fa na tsy makany aza Jesosy ary raha dia tsy fantatry le olona andehanana akory azy reto mpianatra reto dia amary ampitiavan'izy hoe eny ary hoento matoa izy mantany fa manino ny vahanareo dia raha loatra mivantana satria olona tsy fantany reto tonga reto ary fananany eo fa rehefa nitononona ny hoe misy raha nalany Jesosy tompo azy dia nafony malalaka izany tanàna nahitana fahavokarana tanàna efa fantatry ny tompo mialoha satria izy mpamantatra ny fo sy ny vo ary miariary no mahatompo ny tompo amin'i Jesosy Kristy eto malala mialoha ny zavatra izy fantany hoe izy amintsika ireo moa zany dia tena vonina nompo noho ny amin'ny tompo no anompoko rehefa tena miainga eo amponao tokoa ny fitiavana ny tompo tsy olana ho anao zany manao dekona zany tena fitahiana azy zany ary zany koa ny ambaran'ny apôstôly Paoly izy ny zay fantatsika tsara ny tantara ny fony izy mbola saoly tena hoe azo dika tsotra hoe tena manakorotana ny fiangonana kristianina tsy vita zay manakorotana fa manenjika makataratasy mihitsy mba azona miapanga azy na vita hatramin'ny nandoro ny kristianina nandray anjara tamin'ny famonona ny martiora voalohany dia Stefanina zany tompoko le Saoly fa rehefa tena afaka ny nompo an'Andriamanitra izy dia zao no nambarana ny fahasoavan'Andriamanitra no atao zao fahasoavana tompoko le manompo zay no lazaiko anao ary tsy manompo olona ianao tsy manompo mpivavaka ianao fa manompo an'Andriamanitra mifaly raha mba ho isan'izay hoatsoan'Andriamanitra ianao ka manjary ny tokantrano misy anao dia tokantrano fahavokarana mahafaly ny tompo ny tanàna misy anao fa indrindra ny fiangonana misy anao dia tsy tahaka an'le hoe mandravona be nefa tsy misy vo fa fiangonana misy fahavokarana fiangonana fantatry ny tompo mialoha fa misy antenana ho an'Andriamanitra iray ny voninahitra. Amen.